Fahameraba-tsika tsiray avy-indray etra sy ty zoma maraina fa 7 volana aogositra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka fahalasan'ny ten'Andriamanitra eto ary mirary soanao manjakariva loha inderatsika ny amofinaina an'io dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra mbola veam-pisaoranao izahay ny amin'ny tombon'aina izay omenao anay, misaotra anao ihany koa mamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto an'io ary mankahery anay. Mangavy aminao mba hanome zavatsoa ikasika anay ihany koa ireo marary anay ho afahanao tokoa ka azo erefa aminao izahay ho afaka amin'ny fatorana rehetra satria efa voavidiny ranao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tokony hasaina ny tany vaon'ny fon'olombelona. Nalaina aminao se toko 10:12 manao hoe mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana. Evo noenoe ny tomba mborakareo fa izao no andro hitadiavana an Jehova mba ara-piaviny sy andatsahany fahamarinana aminareo. Amen. Tiako ny hananatra an'ireo izay manana andraikitra mba hifoazana anao an'izany ka tsy hampidozany fahamarinana ankehitriny amin'ny fampiasana lehilahy sy vehivavy izay tsy mahomby amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mampatanjaka ny tanorantsika ny fandehanana any amin'ny vaovao ary miasa amin'ny tany vaovaon'ny fon'olombelona. Hitondra azy ireo anakaiky kokoa an'Andriamanitra izany asa izany, hanampy azy ireo ahita an'izany fa tsy mahomby izy raha miasa samirery. Tokony ho an'Andriamanitra tanteraka izy ireo, tsy maintsy manilika ny fiheveran'ny tena ho ambony izy ka mametraka ny Jesosy Kristy ho ambony. Rehefa manao an'izany izy dia hanolo tena handeha ivelan'ny toby ary ilanja hita mavesatra tahaka ny miaramila tsara ny azo fijaliana. Mahomby izy ary ahazo fahaiza-manao amin'ny fahafehezana ny toe-javatsarotra sy ny fandresena ny sakana. Ilana piasa ny toerana be andraikitra, saingy tsy maintsy ireo izay manome pirofo tamin'ny fanekena hitondra ny ziogan'i Kristy izany. Mananatra anao hanao ody maso mba hahitanao ny zavatra asain'Andriamanitra ataonao. Maro loatra ny toriteny atao nefa tsy ahitana ny Kristy. Ny andian-teny tsy misy aina lazaina dia efa ampy ampiseho ny fihemoran'ny olona. Hanampy antsika ny Andriamanitra ka ho amintsika ny fanahiny ary tsy tokony hiandry ny fodiany sika vao handray ny fitahin'ny lanitra. Ny mpitandrina dia tokony hanomboka hitady an'Andriamanitra miaraka amin'ny vahoaka ary hiasa araka ny tokony ho izy, ary ireo izay ela ny asana dia ny aina fotsiny tamin'ny fiandraisana ny ranonorana farany izay rotsaka mba hitondra fifoazana ho avy. Isika dia tahaka ny Jaona, saina manamboatra ny lalan'i Jehova, ary raha voahomana ho amin'ny fiavian'i Kristy fandroana isika dia tsy maintsy miasa ampahazotoana mba hanomana ny hafa ho amin'izany. Engane Andriamanitra ihany koa hanampy antsika handinika ny soratra masina ary tsy ho amin'ny tenantsika fa rehefa feno fahamarinana isika dia hiboiboika avy ao anatintsika tahaka ny rano ny ray loharano velona, ary Jesosy Kristy no fototra iorenan'ny finoantsika. Jesosy Kristy no ampisy ainatsika ary ampisehoany koa fa na ny toritena ataontsika dia tokony ahitana ny Kristy, ny ezaka ataontsika dia tokony ahitana ny Kristy, ny fanehoana fitiavana ataontsika amin'ny hafa dia tokony ahitana ny Kristy, ary na ny fiainantsika isan'andro dia tokony ahitana ny Kristy. Ingane izay ny teny izany hitondra hery ho anao indray amin'ity maraina ity ka ahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Ny Tompoandriamanitra mbola velim-pisaoranao izay ny amin'izany teninao izany. Ampisehoanay tompony voninahitra ao ary sokafo ny fomam-panahinay ajery izany fahasoavanao izany, atsapahanay fa lehibe tokoa ary ihany koa aokanay handrobaka ilay zavatsoa indrindra izay avy aminao dia ny fanahinao masina. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.